fitaovana ny SVKL iraka Andriamanitra hitondra ny teny somafaly anambara aminao ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny famonjeny. Maro mievy tamin'ny olona fa efa nafoin'Andriamanitra izy noho ny faharatsiana, noho ny ota nataony, angambako noho ny zavatra mamoafady everina va tsy tokony hitadiavanao an'Andriamanitra intsony na ilanao azy. Tiako milaza aminao, Jesosy tsy tonga nameloko anao tsy tonga izy anilika anao, tsy isan'izay manenjika anao izy, raha ny teny tamin'ny Zakaiosy izy, fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amin'ity takarivo ity, ianao raha very ka misy faharatsiana ny ainanao hatramin'izay, ny rano zay hitondra zao vaovao mahafaly zao, ianao no antony na ny rany ana eto, tonga ny rainao hitady anao, tonga izy hikarakara ny fiainanao, tonga izy any eo ampitiavana, fa tsy rariny raha foya na very mandrakizay ianao. Aza mijery ny tenanao kely, aza mijery ny tenanao tsinitsiny na ripon'ny antsiranana, efa oampon'Andriamanitra ny anovany tantara-piainanao, efa tonga ny Andriamanitra ao hitady sy hamonjy anao. Alleluia! Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety, mahita ny sandrin'Andriamanitra mahery anongo tamin'ny kely, miala amin'ny fotony ny fanahintainana, ny aretina. Masakavana efa folo tao sy nahita, amin'izao izy io zao mahita sara mira amin'ny masaka kavia. Folo taona tsy nahita masony akavanana, lasa mitovy amin'ny masony akavia zao mahita tsara. Atao hoe se mamisika. Ya, mamisika. Avereno tagnanao kony. Ya. Iny raha ataoko. Alleluia! Tao anatin'ny enina amby folo taona izy na renina, zao izy efa sitrana tsara. Enina amby efapolo tao. Lala. Tiava mabeon'Andriamanitra. Avy any Ramena izy ireo tsy afaka niteny tsara izy hatry ny fonikely Tsara Jesosy. Alleluia! Nandritry ny enina taona tapaka lalan-drà tsy afaka niesika ny tsanana. Tsy vita zao taloha. Zao fa mety. Halleluia! Fito amby telopolo taona nalemy ny tongotra hatramin'izay niainany tsy afaka mandeha raha tsisy beky. Nalemy tsy afaka ohatr'izao androany hariva nataon'Andriamanitra afaka nandeha. Mandeha hoe. Alleluia! Izy ampanao fahagagana Tao anatin'ny 5 taona izy sakaiza amin'ny beky androany izy nisaraka amin'ny beky aloha izy nanapolofo azy. Rallye de Miracle 2011 illimité miaraka amin'ny Jesosy. Noho ny tension tsy afaka namindra raha tsy niaraka tamin'ny beky nandritry ny efa taona. Teo amin'ny fanatrian'Andriamanitra io izy io, voninahitra ao an'Andriamanitra irery any, afaka mamindra ary batainy ny beky, ary narino ny beky, voninahitra ao an'Andriamanitra. Rallye de Miracle 2011 illimité miaraka amin'ny Jesosy. Alleluia!